Dia faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tsy mahaleo Sampona indray amin'izao fotoana izao miresadresaka sy mitafatafa atao anatin'ny fandarana isika isaky ny herinandro. Raisina ho zava-dehibe ny miresaka amintsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra tahaka an'izao. Raisina ho zava-dehibe ihany koa ny miresaka amintsika amin'ny alalan'ny tambazotra seratsera maro isan-karazany satria dia tsy misy zavatra vitantsika tao anatin'izay efatra 5 taona latsaka kely izay afa-tsy ny miresaka dia mitokana izay zavatra kely mba vitantsika dia milaza fa mahavita isika. Noho izany dia iresaka isika androany. Resaka Saint-Valentin no tiako resahana fa zala conseillako dia tsy manaiky iresahana an'izay Saint-Valentin izay intsony. Noho izany dia tsy resaka Saint-Valentin intsony isika izany androany fa tsy maintsy voatery miresaka an'ity resaka kidnapping ity. Izy olobe dia fa laza fa misy olona amin'ireo mpitondra ao ambadiky ny izany kidnapping izany talohan'ny diany izay nataony tany La Réunion. Tena matsiravinary ny zavatra ataony solobe ireny. Ary za milaza fa raha manohinohy an'io solobe dia miomana fa mety hoe soloko eo amin'io seza izay nomena azy io dia fa milaza zay raha ohatra moa manatsahatra ny fitifitifirana madinidinika tahaka an'ireny solobe dia tsy maninona fanaraka ihany tsika solobe dia mijanona eo ihany izy. Ny kidnapping moa dia teny anglisy fa isika malagasy any dia manana teny mahalaza azy io dia ny hoe fakana ankeriny. Maninona nefa isika no miteny hoe kidnapping satria dia vola be ny midina ao anatin'izy io ary tsy takatry ny sainy vahoaka malagasy ka madinidinika izy io ka rehefa zavatra avoavo lenta dia tsy maintsy atao amin'ny teny vahiny. Izany dia so ny kidnapping atao amin'ny tanàna zany ray zao malaza tandrotandrema ihany rehefa avy mividy loaka arivariva mandalo elakelatra so dia misy manao kidnapping fa enjana be ny kidnapping amin'izao tandrotandrema ihany na lehilahy na vehivavy so dia tratra ny kidnapping fa tsy tompona andraikitra ny ano miresaka fotsiny ny ano ataoko fa raha hitady vahaolana anatsarana an'io dia ozy aho hoe tsy hitako izay zavatra azo atao amin'io fa ny miresaka dia mahafantatra hoe misy ny kidnapping. Izay aloha ny any zavatra mba fantatro dia miresaka fa raha hoe vahaolana ialana amin'io aoka samy tompona ndraiky tsika tsirairay tsy misy mpiambina nga ny tanànatsika tsy manana asa fa ozy aho hoe tsy mahay an'io resaka io fa ny miresaka fotsiny aho hoe misy ny kidnapping dia misy izao dia miaina ao anatin'izay sika fa tsy maintsy anginy io tahaka ny raharaha rehetrarehetra ihany hosinary fany zao efa kely sisa dia anginy noho izany io kidnapping io koa tsy hoely io dia angina. Fa tsy maintsy voaresaka ihany ny Saint-Valentin na dia sakana n'ireo mpanolontsaina koa za dia resahako ihany satria dia efa niteneniko taminareo fa tena tsara be ny cadeau izay nomeny ramatovadiko za aloha dia tena matoky an'io ramatovadiko io ary dia tsy maintsy manaraka izay zavatra lazainy tahaka an'izany zao ny nataony Paoly tamin'ilay Sylvie niaraka tamin'ny Stéphanie dia tsy nahakasitrahako iny efa saika hoe soroko Paoly fa ozy izy hoe lo Paoly ijanona io ihany. Tahaka an'izany ihany koa nataony solobe voalina mihitsy teo ampandrindra izy no mifampiresaka hoe andao amin'izay mba soloany ty solobe ty ary tsy maintsy soloko solobe io dia ozy izy madama aleo aloha izy eo ihany aleo aloha ijanona eo ihany solobe dia ozy izy aho hoe tsy maninona ary zany fa aleo ijanona eo izy. Izany akory tsy midika fa aritra eo izy fa noho ny fitiavako ny madamako dia tsy maintsy apetraka eo isolobe. Noho ny fitiavako azy dia tsy maintsy arahana ny teniny ka zakagy ianareo raha mangina tsy mitoy ny manoloana anareo izy satria ny antony dia tsotra ihany tanteraka ny zavatra takiny satria dia ny teniny madamako no arahako amin'izay zavatra lazainy. Zay ny zava-dehibe ary zay ny tena ilaitsika
zay zavatra izay hoe manaraka zay lazay ny vady dia arahako ny any teniny satria zay hitako a fa mahasoa atsika. Fa ialako tsiny zalahy fa voaresaka ihany le resaka Saint-Valentin. Efa tsy ho resahantsika intsony izany resaka Saint-Valentin izany a fa faranantsika hatreo. Fa iverina kely any amin'ny resaka kidnapping isika. Tena misy le kidnapping ary tsy fantatra hoe iza marina ny tena manao azy io a, ary tsy fantatra hoe ataonaiza ireo olona ireo izay afeniny. Za aloha mahafantatra za koa mahita hoe ary ny toerana misy an'ireo olona ireo saingy tsy teny a, manahirana be ny miteny a amina resaka tahaka an'izao fa aleko a mangina. Tamin'ny alahady teo manko dia fantatro tokoa izao fa aiza ty kaika makatahaka, aiza ty kaika manao rabe tahaka na ilay ataontsika hoe copie-coller. Tamin'ny lahady teo vao nataon'ilay tompon'andraikitra eo amin'ny émergence tamin'ny teny malagasy ilay zavatra izay ataony. Dia zay vao fantatro fa aika izaka makatahaka. Za aloha saika andeha hoeny ihany sangy menatra, tena menatra raha andeha hoeny. Dia raisiko mifanapahakevitra tsy nandeha nakeny. Izy raha teo nilaza fa tsy mialon-jafy le izy, efa velona ny tomobila, efa nisy solika, efa andeha hoeny mihitsy ahako. Fa menatra be aho dia hozy izy aho hoe aleo aloha tsy mandeha makeny. Andeha ho an'ny la France ny tenako. Ny marimarina kokoa dia efa nanapaka be ny tenako ary hiazo ny la France. Tsy fantatrareo zany, gaginareo hoe nahoana no tsy maintsy manapaka be satria miova kely rehefa hoany. Ny antony dia akatahaka any zavatra izay ataony iny ary amatatra hoe ohatry ny ahoana ny lalana nataony tany Paris. Dia makatahaka satria zany zao malaza manao copie-coller. Dia ataontsika zany satria zany ny ilayntsika, tanterahantsika zany. Tsy andrasitsika amin'ny taona 2024, tsy andrasitsika amin'ny 2030 ny copie-coller, fa zao dia efa ataontsika. Ary zao dia efa tanterahantsika izany copie-coller izany. Saingy ny asa rehetrarehetra amin'ny 2030 vao miainga. Fa amaranantsika azy dia nalaza zay tato ato ny resaka vatobe. Tena anisan'ny tany manan-karena i Madagasikara. Marina zany. Manana vatobe i Madagasikara eny am-pamarinana. Marina zany. Fa inona tokoa raha ny tena mampahatra antsika? Za milaza aminareo fa tena ilaina ny mpangala-bato. Tokony angalarin zareo reny vatobe teny am-pamarinana namon'olona ireny. Tokony angalarin'ny mpangala-bato reo vatobe izay atahorana iotsaka na natahorana iotsaka. Iza rahalay mpangala-bato tokony hakan'ireny? Za aloha milaza aminareo fa tsy manana fitaovana isika ahafahana maningotra, mitovy amin'ny anarako zany, ahafahana manala ireo vatobe ireo. Tsy ampy ny dinamita anapoahana ireo vatobe ireo ary mety hitera-doza raha apoaka amin'ny dinamita ireo vatobe ireo. Tsy misy vahaolana raha niotsaka ny tany amin'ny taona vitsivitsy lasa, raha nienjera ny vato tamin'ny taona vidividy lasa ka namon'olona betsaka. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mahita vahaolana ao anatin'izany isika, tsy maintsy miaina ao anatin'izany isika. Amorona tsy misy ara ve isika? Ny azontsika atao dia mamangy an'ireo niarambona ary mandevona an'ireo izay ndosy ny fahafatesana. Firenena mahantra ny isika ary firenena mbola lavitra ny lalana. Zany teneniko anareo zany, mbola aizy ty taona 320. Mbola lavitra ny lalana. Efa miezaka nefa isika ary efa mitady vahaolana.
provozany efa manokatra fahita lavitra maro isika, efa manokatra radio maro isika. Atao inona tokoa moa zany ny radio maro isan-karazany, ny fahita lavitra maro isan-karazany. Efa manangana trano fonena indray amin'izao fotoan'izao, efa manomakomana ny any ariana izay tsy fantatra, afaka taona vitsy dia horetirety ny fianakavianay. Manomana an'izany izay. Fa ny taona 30 dia mbola lavitra. Ka isika dia tsy maintsy miatrika ao anatin'ny anohanana, ao anatin'ny délestage. Dia hoy izy hoe mirasoa atsika rehetrarehetra amin'izany zavatra rehetrarehetra atrehantsika izany. Dia mankasitraka atsika ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.